Ratsika teto tamin'ny farany ny ireo tahiry pikarohana izay hita ato anatin'ny parka botanika et zoologika ny Tsimbazaza. Tamin'izany no nametrahantsika fa ny fikarohana dia miezaka mametraka ireo angona tahiry mba hiaingana hoentina manao fikarohana hafa indray, ary ireny rehetra ireny dia karazana tondro zotra na toromarika ilaina mialohan'ny anaovana izany fikarohana izany. Misy ireo angona voatahiry anaty trano, izay no narahantsika teto. Amin'ity ity kosa isika dia hanomboka hijery ireo tahiry velona eo amin'ny zavamaniry. Efa nofahitantsika teto zay tamin'ny farany fa ao re antsoina hoe collection morte, fa ho an'io kosa dia ireo collection vivante, zany hoe ireo zavamaniry izay voatahiry ato anatin'ity parka Tsimbazaza ity amin'ny maha toeram-pikarohana azy. Ireo no rahantsika manomboka androany, miarahaba atsika mpijery ny televiziona malagasy, anasananao ny fandaharana. Arak'izany dia hiditrsika ato anatin'ity toerana iray ity, toerana efa nilalovantsika ihany, saingy hiverenantsika ny famantarana ireo karazan-javamaniry ato sy ny asa-pikarohana atao aminy. Inona sy navy moa zany no atao ato, ary inona sy navy ireo zavamaniry ireo? Ato amin'ny serre zany ato zany no anaovana ny conservation ana plante de multiplication, ary ato koa ny anaovana ny acclimatation rehetra ho an'izay plante avany amin'ny toeran-kafa ka hoe ho ambolena ato amin'ny sahan'ny Tsimbazaza dia ampidirina ato alony. Reto karazana zavamaniry reto zao misy azonao tany saina vitsivitsy ve, ohatra hoe inona sy inona? Misy karazany maromaro zany ato, ary ny ankabeazan'izy ireo dia zavamaniry avy any amin'ny faritany, zany any amin'ny tany mafana dia hoentina aty, ary endémique zany, tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Dia ohatra amin'izany zao ny dalbergia lovely na karazana andramena ihany, dia ao koa ny karazana palmier zao anatiny ao, dia ny karazana zavamaniry fahita any amin'ny tany mafana. Dia misy mahita karazana vahona zany, misy karazana vahona maromaro mihitsy ny ato, dia reto zao karazana vahona tsy fahita tokoa raha tsy any amin'ny tany maimaina. Misy ny avy any amin'ny faritra atsimo, dia eny afaritra atsimo daholo misy zany Kamarony. Maniry izy ireo ato? Maniry, tena maniry. Ho jerentsika rehefa avy eo no hoe manahoana ny fikojakojana azy, ary manahoana ny vokatra azo ao anatin'izay hoe fampiarana ny voka-pikarohana mba hitehirizana sy hikolokoloana ny zavamaniry araka ny voalaza teo, ny akamarony tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Araka ny voalaza teo zany dia karazana zavamaniry samihafa no ato. Raha tena jerena ny tena tiatsika ho fantarina dia ny hoe inona ireo karazana tahirin-javamaniry. Collection fahitantsika ny hoe collection morte tany anaty efitrano nametrahana azy, fa reto zany collection vivante. Santionany amin'ny zavamaniry no raisitsika eto, anisan'izany zao ity dalbergia ity. Raha tsaronao mpijery ny fandaharana dia efa niresaka an'ity isika tamin'ny fambolekazo izay nataon'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Karazany maro ny andramena, fa anisany anankiray zany ity eto ity. Manahoana ny nambolena an'ity teto, ary manahoana ny fikojakojana azy, inona ny dingana rahany? Ito karazana andramena ito zany dia andramena noentin'ny chercheur, zany hoe mpikaroka tato amin'ny parka avy any amin'ny faritra avaratra, dia voany noentiny avy any dia nataonay germination, dia napanirina. Dia rehefa naniry izy zany teo amin'ny ray volana latsaka teo zany izy dia nahazo zanaka zavamaniry kely zay. Dia avy eo iny no nafindranay tamin'ireto sachet plastika reto, zany hoe ao zany izy no mitombo mandra-pahatonga anazy ho afindra eny amin'ny toerana izay tokony ambolena anazy. Dia zanakazo zany zao? Zanakazo izy zao zany. Inona no natao ao anatiny reto? Ny tany ao zany dia zezika, dia tany mena, dia fasika. Zay zany no hoe manahoana ny fitombony raha ny fahitanareo azy? Ny fitombony aloha dia hita hoe mitombo
mitombo tsara ihany izy raha arakaraky ny toetrandro misy eto amintsika na dia hoe mangatsiaka ary zany dia hita hoe mitombo tsara ihany izy satria ny dalbergia moa zany amin'ny tany mafana tena misy azy ie any amin'ny tany mafana araky ny teniko teto any amin'ny faritra avaratra no nitondran'ny mpiara-miasa mpikaroka anazy dia nandramana eny ambolena teto dia namboly maromaro zay fa ireo zany no azonay dia nisy namana ary nanontany hoe fa ahoana ny fomba nazahoanareo an'ireo dia zay moa araky ny teniko teo hoe ny tany sy ny condition climatique zany hoe raha am'izao endrin'izao zany izy efa azo afindra mbola tsy azo ka mbola endrasana matanjaka tsara izy satria neny amin'ny toerana andriny koa mantsy mbola be dia be ny zavatra takiny dia ny zavatra mety azo anazy ihany koa dia alao endrasana matanjaka tsara izy vao afindra raha ohatra ka ny andramena ohatra zao zany manahoana ny fikarakarana azy isan'andro isaky ninona izy mitondrahana amin'izao mangatsika zao zany dia miezaka izay hoe indroa isan-kerinandro na intelo eo fa rehefa mafana ny andro dia tena izahana itondrahana isan'andro ny raviny ohatra zao mihitsy ny fomba ny raha ohatra ka hoarina tany amin'ny nakanazy ve mety arakaraky ilay tsirony tany satria tany amin'ny toerana angalana azy izy tany anaty alabe dia zany hoe misy singa tena takizy azy manankarena singa be dia be kosa zany izy tany amin'ny toerana nisy ny azy par rapport amin'ny hoe tato dia zay ngamba mahatonga an'ilay hoe misy somary mavomavo kely na ohatra hoe miadakadana ny fitombony izao zany ny zanaka andramena collection vivante ity zany hoe tahiry velona atao anatin'ity parka Tsimbazaza ity ary dia ny mpikaroka moa zany no mikarakara sy mikolokolo azy ato mamokatra n'izao zanakazo izao rehefa kelikely eo afaka firy volana eo izao vao tena azo afindra araky ho anay ato amin'ny parka zany dia jerena tsara hoe rehefa tokony matanjaka izy vao afindra dia mety hoe eo amin'ny herintaona eo na fa raha tokony izy aloha enim-bolana zany araky ny formation zay azoko hoe enim-bolana dia efa azo afindra fa endrasanay zany arakaraka hoe rehefa tena matanjaka ve izy amin'izay fotoana izay dia mety hoe afindranay moa raha mbola tsy matanjaka tsara dia avelana iandry kelikely efa difraha teo moa ny fitaopam-blekazo mety any amin'ny taona ho avy any indray zany miandra ilay fitaopam-blekazo vao afindra any amina toerana malalaka ireto zanaka dalbergia na ambarantsika hoe andramena ireto ity no antsoina hoe baobab anisan'ny zava-maniry ahafantarana any Madagasikara ary mampiavaka ny Madagasikara ina moa zany ny anarana scientifique an'izy ity ny anarana scientifique zany dia Adanssonia madagasikaraensis na antsointsika hoe baobab zany araky ny fahafantarantsika rehetra anazy ohatran'izao izy zany le mbola kely azonan'ireny hazo ngeda be reny ie ohatr'izao manahoana indray ny fikarakarana azy ity sy ny fomba faniriny ato sy ny nangalanareo azy ary ny dingana natao zany amin'ny fikolokoloana azy ie ny dingana natao nazahoana anazy hatramin'ny fikolokoloana azy dia araky ny voalazako tamin'ny teo aloha ihany hoe ny mpikaroka ato aminay zany no mitondra ny fruany na ny voany avy any amin'ny toerana misy azy ihany dia rehefa tonga aty izy ireny dia karakarainay amainina sy amainina dia aveo ambolenay ato amin'ny serre dia rehefa maniry izy araky ny matoeram-pikarohana azy dia mamboly maromaro zany zay dia zay maniry eo no kolokoloanay sy afindrana amin'ny toerana ohatr'izao zao firy volana izy zany zao izy efa maharitra roa taona any angamba satria araky ny fahafantarantsika azy hoe zava-maniry maniry any amin'ny toerana mafana izy dia rehefa tonga eto amintsika izy dia lasa le fitombony zany lasa miadana zava-maniry mateza koa moa izy raha teo mateza ie ny baobab ve zany mitovy amin'ny tany nambolena le ohatra tsika teo taloha ihany no ambolena azy eto ie mitovy ihany zany satria reny no misy aty amintsika dia reny no ezahana ampiasaina raha ohatra ka jerentsika tena roa taona zao tena mbola ohatrany hoe zavatra mbola 3 volana fa roa taona manaona ny fikojakojana azy ato isan'andro
ny fikojakojana azy dia araky ny mitovy amin'ny zava-maniry rehetra ihany zany tondrahana isan'andro izy rehefa amin'ny fotoana mafana fa amin'ny fotoana mangatsiaka ohatr'izao dia elanelanay hoe indroa andro na isaky ny 3 andro vao manondrak'izay. Zao zany izy ato fa rehefa afindra io zany tsy maintsy misy karazana voka-pikarohana mpiarina ihany zay vao tena maniry izy any amin'ny tany amin'ny azy. Ie, le tany zany ezahana mitovy any amin'ny toerana misy anazy, zany hoe mety hoe somary bebe fasika na hoe misimisy vato. Ie. Ny baobab moa raha ny fahafantarana azy dia amin'ny ilany andrefana Madagasikara no tena ahitana azy hatrany avaratra hatrany avaratra ka hatrany atsimo, ary misy karazany valo ny baobab dia ny enina amin'ireo tsy fahita raha tsy eto amintsika ihany. Fantatsika teto zany ny baobab atao hoe anisan'izay tena mampiavaka atsika any amin'ny faritra ny ilany andrefana Madagasikara no ahitana azy kanefa raha izao fikarohana atao amin'ny mpikaroko izao dia azo eritreretina ny hampaniriana azy aty amin'ny afovoan-tany na amin'ny faritra hafa ihany koa aza saingy ny voka-pikarohana no mamaritra ny tokony atao mba hahavanina ny baobab izay volena amina toerana hafa. Mifarana ny fandaharantsika fa nofantarintsika teto androany tato anatin'ity sera ity ireo karazan-java-maniry samihafa izay tahiriziny ny mpikaroka nalaina amin'ny faritra samihafa manerana Madagasikara. Santionany no narahantsika teto fa mbola maro ireo zava-maniry izay anaovana fikolokoloana manokana. Ny akamaroan'izy ireo dia endemika, zany hoe tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Karazany anankiroa no hitantsika teto dia eo ny dalberzia ary eo ny baobab. Nofantarintsika teto ny hoe toy ny ahoana ny fikolokoloana azy mba hahafahany maniry amin'ny toerana maro samihafa manerana ny nosy. Izay ny fandaharantsika androany. Amin'ny fandarana manaraka dia hijery loha hevitra hafa indray isika mahakasika izay zava-maniry na collection vivante ato amin'ny parka izay. Mametraka mandram-peona tompoko lahy sy tompoko vavy.